Nampiakarina 7.5 isanjato ny karaman'ireo mpiasa-panjakana amin'ity volana febroary ity. Mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izany ary ambony taux d'inflation mihitsy araka ny nambarany ministry ny toe-karena. Izana tsy ova intsony tany fiakaran'ny vidim-piainana raha toa ka efa mahatratra 7.2 isanjato izany amin'ity taona ity. Izahina tsy ova intsony tany fiakaran'ny vidim-piainana raha toa ka efa mahatratra 7.2 isanjato izao amin'izao fotoana izao. Nampiakarina 7.5 isanjato ny karaman'ireo mpiasa-panjakana amin'ity volana febroary ity. Mifanaraka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana izany ary ambony ny taux d'inflation mihitsy araka ny nambaran'ny ministry ny toe-karena. Ny fampiakaran'ny karaman'mpanjakana dia niraisina par rapport amin'ny taux d'inflation. Zany hoe raha niakatra 7.5 ny fiakaran'ny karaman'mpanjakana dia satria noheverina fa mifanaraka amin'ny taux d'inflation 7.2 ny le izy, zany hoe amboniny ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fiakaran'ny karaman'mpanjakana. Betsaka ireo mpahay ara-toe-karena no naneho ny heviny mahakasika ity fampiakarana karama ity. Tsy vahaolana hoy izy ireo ny fampiakarana karama 7.5 isanjato izay mety ampiakatra ny vidim-piainana hatramin'ny 1.20 isanjato. Efa latsaka ankaterena ny toe-karena ary mbola tsy niatomboka ny taona dia efa tsy nanana fanantenana ampiakatra ny tany ari-karena intsony izy ireo. Ilaina ny fametrahana politika vaovao enti-mitantana sy mitotaly ny vola mivoaka sy miditra amin'ny fanjakana izay inona izy amin'ny alalan'ireo politika sy paikady marobe. Eto aloha dia miiba raha ny fampitomboana ny ari-karena Madagasikara. Vao omaly ihany koa no nidina indray ny lanjan'ny vola ariary na dia eo ary ireo ezaka marobe atao mba hifehezana ny goragora eto amintsika.